natolony a fa tsy membre ny antoko TGV zay ngamba aloha tiako tsipihana tsara kasika ny hoe namadika rehefa miresakytsika hoe mamadika dia matoa zany misy famadihana atao a dia nisy fanarahana za manokana tsy nahatsiaro a nanana fanarahana tamin'izy tamin'izy ary raha misy olona afaka miteny androany a fa hoe namadika satria nisy fanarahana natao ka tsy tanteraka dia za samy mijoro vavolombelona ary izy afaka mijoro vavolombelona fa hoe ny fanaraka olona anankiroa mifanaraka dia ny famadika avy eo a zay no atao hoe mamadika fa raha ohatra kosa no hoe tsy manaraka ny hevitry ny sasany a na hoe feritreretana fa tsy maintsy lala tokana ihany no azo atao amin'ny fanaovana politika ary indrindra ny fanarahana mazava tsara ary ngamba tiako tonga dia potserina satria mitokotina mantsy ianao amin'ilay fanontaniana hoe namadika an'izy za raha nilatsaka ho filoham-pirenena dia araka ny nazavaiko teo miankina aloha voalohany indrindra tany fanapa-kevitro manokana rehefa nahazo ny fankatoavany namana tsirairay hafa tsy andeha irery akoriny zay aloha ny voalohany ny faharoa afohaiziko le izy ny faharoa raha mikasika ny naisy ny filohan'ny tetezamita zay ngamba ny tiana ho teneniny satria tamin'ny 7 raha tadidiko tsara dia voalaza tany amin'ny kianjan'ny 13 mai fa hoe hitatana ny tetezamita fotsiny ahako amiko zany a zay zany ny fanarahana teny amin'ny kianjan'ny 13 mai mbola namafisina no hoe tsy latsaka mihitsy ahako indroa tsy fantatra aloha na hoe zay ve ny famadihana raha ohatra milatsaka ny hafa rehefa tsy milatsaka ny mpitarika ny tetezamita fa ary tsisy fanarahana mbola averiko ihany tsy nisy fanarahana ka ahafahana miteny hoe namadika tamin'ny fanarahana natao isika